malaza fa tonga fotoana fanomezana antsika fanarana an'ity fandarana Doria ity. Doria moa anarana andramina androna an'ilay fandarana fotsiny fa Doria eto le hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana. Isaorantsika ny onjam-peony M3 FM fa atsika misitraka an'izany fandarana zany. Isaorantsika koa Andriamanitra izay nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao mizanaka mampara atombo aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia avy anareo Imanovojery. Tsy hovatsika ny fomba mifandarana ialohavantsika n'ilay zanam-pandarana le hoe teny maivaleroa satria hita fa nahatsara io teny maivaleroa io koa moa zany misy teny fanevany. Anareo mpondronombo malandy, anareo mpiaino sy mpandefa SMS amiko koa zany marambitsy miranga tany niteran'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao sika ampionjo fa zaka atao tsy agnara. Maro ny SMS voaray fakasitrahana amin'ny fandarana mo fankasitrahana koa n'ilay fitsingerenany fahadimy taona n'ilay fandarana isaorako anareo be da be izy ireny fa tsy ho tononoko na ho vakiko eto ilay SMS nareo afa-tsy izay tetena mba hoe mampisongadina n'ity fandarantsika ty zany fa ho tononoko ianareo ho mariky ny hoe fankasitrahako an'ilay SMS nalefanareo sy ny toerana ny avianareo tsirairay avy zany. Mamy la cornisy felana Ambalanomby Richard tsara ranosikely Edmine tsara mandroso François Betamanga Élisée Fifio Bakary Fifio Mamany Fanja Morafeno Gilbert Tsitampiky Florent Mbatoboeny Henri Katsepy tsy mijaly atany malandy ty zao ty tsy mijaly ty zany zao nisy teneniny hoe enganeo izy mba ho tafita amin'ny vahoaka malagasy io Doria io zay zany mba faniriny tsy mijaly. Moana be Marovoay Trefy Manaratsandry Félix Mahavoky Ravo Amboromalandy Papasy Amborovy Bao Potomainty Régis Marovoay Armand Mitsinjo Faly Atany Masaja Joeline Mangarivotra Fanja Manga Ali Abattoir Bernard Ambovomavo Marovoay ty Bernard Ambovomavo Marovoay ty koa dia niteny mety ve raha atao indroa isan-kerinandro ny fandarana dia valio eto amin'ny fandarana mihitsy ny valiny dia ho zao hoe Monsieur Bernard mbola tsy afaka manao an'izay tsika fa niazo atao angamba ny angavy ny tompon'andraikitra mba asitsika rediffusion fa tsy araka raha ohatra ka indroa isan-kerinandro. Estina Parlava Malandy Abo Marambitsy amin'ny tapany andrefa mitavandra maiva ozy. Zay zany ianareo zay nandefa SMS fankasitrahana ary ombako fankasitrahana ihany koa mba ho fitimy famaliny antsika. Misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka ilay fankalazana ny fahadimy taona ny Doria zay hitantsika tamin'ny fahitalavitra M3 zany. Izay nankalaza tsy voty anareo nanomezana azy koa nahita ary nandray zay azo raisina fitimy famaly no mahatsara fihavanana. Doria natao ifampitazaina ifanabeazana zany tsy natao ifanambitamby amin'ny ratsy ilay fandarana Doria fa sao tsy ho tiany soa jerena zany fa hiezaka mba hizarany tsara sitraka artela zany ianareo rehetra amin'ny fandraisantsika anjara amin'ny fanabeazam-boany ty fandarana ty. Ianareo no rano isehana mahafa-tseroka zany
menaka osorana mahamandina, lamba hitafiana mahafa-kenatra. Ny volany manam-pahalaniana, ny zavatra hafa manam-paharitrany, fa ny fifamatorantsika amin'ity doria ity no fihavana mateza, satria olovan'ny taranaka araka n'ilay teny filamatra hoe averiko indray-pandeha, rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy aoreno atsarao aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Fa isika zany a nahavitan'izay fanamariana, zay fotsiny anie ny tena ngeza be amin'iziny, fanamariana an'ilay fandaharana, fa hoe feno fa 5 taona. Betsaka ny zavatra niafiana ao anatin'izany 5 taona zany. Raha tsy nanam-pitiavana dia tsy tanteraka, raha tsy nanam-paharetana tsy tanteraka, ary raha tsy nisy zany fifampiheverana aminay le manao fandarana sy anareo zay mihaino azy dia zava-poana. Fa aoka isika tsy hovariana hitsipona ny latsaka, zay zany mba haniafatra omenay anareo, fa mba hiara hifarimbona hameno mibanga amin'ny fanatsarana an'ity fandarana doria ity. Fa eto aho zany dia tena mankasitraka tanteraka anareo rehetra zay mifamatotra amiko amin'ity fanaovana an'ity fandarana doria ity. Mba tsy hamonamonaina antsika, andehantsika anaraka hira anankiray ao amin'ny lafin'ny teknika ao, mialohany hamerenantsika an'ilay loha-hevitra manaraka manao, satria iaraha-manana le fandarana fa tsy hoe ho ana samy rery. Averintsika zany le loha-hevitra narahantsika farany teo dia ny hoe volany maso tsy mba kilema. Amin'ny fiainana raha faritana dia roa foana ny famaritana azy zany. Ny fikatsahana mbola tsy hita dia ny fahatsiarovana nefa vita. Ny ambin'izay dia efa menony fotsiny ihany. Raha tahiny hoe ela velona ianao dia fahoriana miady amin'ny fahosana zay no miandry anao zay. Zany hoe rehefa ataony manampy sy manala, ty fiainana ty tsy dia hoe misy dikany manao hoana io antsika fandringotraina amin'ity, fa ny fisainantsika ny tsy feno dia lasa fanao ratsy, fanaova tsony tena tsara amin'ilay izy, araka n'ilay teny filamatra tsara nyzaraiko taminareo tamin'ny farany teo. Ndeha averintsika ny hoe tsy mba misy tsy ho faty raha mananaina koa, nefa mamy zany maty na mela soa, zany tena zava-dehibe zany. Fa ny sasany variana manao ratsy namana, ty fiainana ty zany fiaina fifanaova-tsony, tena zay ny tena ainga fototriny. Fa ny tsara moa tsy hitanao raha tsy anila ny ratsy, dia zay koa misy le ratsy zany mibahany, ka zay ny mba anantehanako antsika rehetra ialao amin'ity fiaina mandalo ity dia mizara roa ihany ny fiainana ambon'ity tany ity zany. Voalohany ny manan-katao zany mandany vola hitsitsiana fotoana fotsiny, amin'izay ela izy vao maty miala eto, zany hoe ela fotsiny fa tsy hoe tsy ho faty mihitsy, satria araka n'le teny hoe tsy misy tsy ho faty rehefa mananaina koa, nefa mamy zany maty na mela soa. Miezaka zany izy mba ho elaela eto, fa tsy hoe hipetraka eto mandrakizay joy tsy ao. Ny manan-katao zany mandany vola hitsitsiana fotoana, amin'izay mba elaela, nefa manao ny tsy fanao mba hahazahoana vola, manao ny tsy fanao mba hahazahoana rena, manao ny tsy fanao zay mba hahazahoana zay ilainy fony zany, nefa ny tsy fantany fa ny fomba ratsy ataony amin'izany dia manafaingana ialany amin'ity tany ity, na hitondrany fahoriana mafy mihitsy. Ka tandremo maro amintsika tsy mahay tena katalogin'ny lavie ty. Faharoa ny tsy manan-katao mandany fotoana hitsitsiana vola, sitrany zany Zagnahary ny tompony teny farana amin'ny fiainany, tena mifanohitra tanteraka ny tanjon'ny mpiainan'ireo olona ireo ny sokajy mpiainana roa samihafa manko izy ireo, hany ka tsy mety mitovy mihitsy ny fisainana, tsy mety mitovy mihitsy ny fijery, tsy mety mitovy mihitsy ny fomba mampanao. Manomboka eo dia miava-pangaro ny malagasy. Enina dia efa masaka ao antsofintsika tsirairay avy zany hoe tanindrazanay, fitiavi-tanindrazana malalatsika ty,
ary andiny voalohany amin'ny hira-pirenena malagasy amin'ny hirantsika zany tsara be ry tanindrazanay malala ry Madagasikara soa ny fitiavanay anao tsy miala fa ho anao Doria tokoa tsara nizy zany fa izy rahantsika mahita io asa manakory fahitanareo azy na eo ara zany rehetrarehetra zany dia mbola miava-pangaro foana amin'ny malagasy satria noho io trangan-javatra anankiroa mifanohitra ary tena samy hafa mihitsy. Ny manan-katao mandany vola itsitsiny fotoana, ny tsy manan-katao mandany fotoana itsitsiny vola tena samy hafa mihitsy. Ny fahendrena dia tahaka ny nify, ny taolo milaza an'izany fa tsy za fony kely izy dia mihay lehibe sy mihay maro fa rehefa lehibe izy dia miala mihay vitsy. Raha tsy voakarakara anao banga mihitsy dronga tsisy ohatran'izany zany fahendrena. Zay no natonga anay mivoy an'ity fahendrena ty amin'ity fandarana Doria ty satria tsangakevitra nentin'ny taolo endry io mifanohitra mitsangakevitra nentin'ny fandrosoana amin'izao dia tena mifangarika ohatra amin'ny masonjola mihitsy anie nitsanga misy rahantsika mahita io tsy sa manariny nentin-drazana nefa tsy tena tapa-kevitra ndray nentim-bahiny koa ka tena lasa mampisara-bazana satria lasa mampisalasala zany ary tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe manalasala tahaka ny katsaka ny fandiniana azy, atao hoe lahy nefa mibabianaka, atao hoe vavy nefa maniry sombotra zany tsy zany amorona an'izany averiko zany tsy laolao teny zany mba ho hain'ny taranaka atsika fa zany taolo efa nahay an'izany. Zay ny trangam-piarahamonina iainantsika eto mba hafiry amintsika malagasy no manana eritreritra anandratra an'ity firenena ty amin'izay manandrify azy. Io ne tsy voatery olom-boafidy ianao na mpitondra fanjakana anao vao manana eritreritra hoe anandratra an'ity firenena ty fa amin'izay manandrify anao any efa misy azonao atao na dia efa mahafahanao aramanjy anao marandray tony fa fitiavanao n'ity tanindrazanao ty madio. Adidin'ny olombelona amin'ny firenena raha tsorona dia izao tia azy, miasa ho azy, mivavaka ho azy. Hoy ny tenin'ny mpandinika anankiray zay hoe ny firenena dia tokony ho tiavana amin'ny fo manontolo, amin'ny saina manontolo, amin'ny fanahy manontolo. Fanontaniana petraka hoe aiza amintsika eto Madagasikara no misy fampianarana fitiavan-tanindrazana zany anandratana an'izany firenena ho amin'ny vahoaka zany mba ho toa ireo rehetra voalazako teo ireo amin'ny olo hevitra antsika hoe volany maso tsy mba kilema tsy olona ny teneniko fa hevitra no aparitako. Ireto misy torohevitra amin'ny fandarana Doria omena anareo zany. Raha mpianatra ianao, io anao mpianatra io zany mianara tsara mba ho fanantenan'ny firenenao aminao fa tsy hoe mianatra ro avaratra re boko zany dia anatra koa. Mba fataro inona ny ainga fototra ny andehananao any am-pianarana na koa hoe mianatra manenjika diplôma za manko ny lamody amin'izao anao diso mianara mitrandraha fahaizana fa manaraka ho azy zany diplôma zany dia efa ao aminao le fahaizana. Raha mpampianatra anao dia atao voandraikitra ny asa fampianarana fa aza atao adidy. Mampiavaka ny adidy sy ny andraikitra manko, ny andraikitra dia zavatra ataonao samy rery ianao no miantsoroko azy fa tombontsoa ho an'olona maro, fa ny adidy ary akan'ilay fomba fiteny hoe adidy tsy an'olon-dratsy, manao ianao mba hanaovana aminao ka ny asa fampianarana tsy fanaovana adidy fa tena fandraisana andraikitra. Maro miteny za laolo tsy haiko nenty ino raha ataoko laolo sitran'iza mampianatra laolo efa profession cimetière izy amin'izay tsy vokatra amin'ny fonao fa le fitrandrahanao mony sitrany ianao mahazo mony basy aleoko za mampianatra fa raha anao tena te hampianatra anao nentindro manira tena za tsisy zaka fataoko aleoko mampianatra satria ny asa fampianarana dia anisan'ny asa masina indrindra. Tsy misy olona mitondra fanjakana, tsy misy olom-boafidy, tsy misy olo ambony, tsy misy olo manana asa fivelomana tsy nandalo amin'ny fampianarana. Nefa mampalahelo eto azy zany dia lasa solom-bava mpampianatra mba jerenareo mpampianatra antsika reo
mba hatonga andreo hanana risom-po hanome sosiny tsara ho an'ny taranaka atsika mba hahatsara n'ity firenena ity. Raha mpitandro ny filaminana ianao dia atao voatsakany sy andavany ny tokony ataonao anasoavana vahoaka zany, mba ho tandroko haron'ny vozona ianao fa tsy ianao indray ny lasa sakana ho an'lay fivelaran'ny mpiainan'le vahoaka. Raha mpiasa-panjakana ianao dia arao ny lalàna amin'ny feny asa fa mahasoa anao sy ny vahoaka zany. Alevely lalina ary asora anatin'ny saina, asorana anatin'ny fo ny 30 andro fanjava raika mahazatra anao io. Io no mahatonga n'ity firenena ty ho veriny. Azafady. Raha mpivarotra ianao manaova zavatra tsara ho an'ny mpiray tandrazana aminao, fa azafaly maka tombony miopampana loatra fotsiny mba hanakarena. Aza diny fa nitody tsy misy fa ny atao no miverina. Raha olo-tsotra ianao dia mahatsiarova tena amin'ny fanasoavana amin'ny mpiray tandrazana aminao, fa aza manao dinta mitsetsitra ny namany foana, mametsifetsy mihinana ny dinitra ny mpiarabelona aminy fotsiny, tsy mahatsiaro tena mamelo tena zany. Zaza izy nateraka izy, zaza mandra-pahafatiny, antitra mbola zaza fa manao fomban-jaza. Reny ny antsoina hoe olona tsy tia ny firenena. Ny olona tena tia ny firenena dia olona mahatsapa ny andraikitrany ho amin'ny mpiarabelona aminy. Ny ankohonana ane lasa fianakaviana, lasa fokotany, lasa fokon'olo, lasa firenena. Ka raha anao zany no tsingala anatin'ny fianakaviana, anao fa fahavalo-pirenena. Ny olona tena ratsy anjakan'ny fanahy ratsy. Misy olo mahatsiaro nresantsika teto tamin'ny farany teo hoe izy mahita zaka tsy mety iny izy mba te anarina, ohatrany hoe zaka maimbo moa zany. Izy tonga iny izy mivola, maimbo raha ty zany, maimbo eto. Reo jiaby mierikeriky mijery an'ilay olo mivola iny, ino maimbo iny, ino enao maimbo? Reo koa mitrerona. Elaela eo olo mivola maimbo iny. Misy olo hafa koa mandeha, maimbo eto zany. Izy le nanontany hoe maimbo eto zany iny anontanian'ilay olo iny, anao ma tsy mahino raha maimbo? Izy koa mitrerona, maimbo iny, ino enao maimbo? Ino maimbo eto? Anao tokony andeha raha maimbo iny. Aminay tsisy raha maimbo, satria efa tafiditra anatin'le le orona mahatantan'le fofona, fomba mampanao, anika tsy miova atsika. Azo rebirebena amin'ny fitiavam-bola sy voninahitra ny olona sasany ka hamadika ny reny nahitana masoandro, reny zay teny avian'ny firenena. Tena ny tena mahatonga antsika sahirana io. Tsisy na iray ara samy teny, raha anao hanova zavatra amin'ny sehatra anankiray zay misikina anao babe, fa azon-draha edy anao niany koa tsy mahay. Hoe andeha hanova tsy mety karaha ty, za tompon'andraikitra vaovao, zao ny fomba fiasa mahatsara. Mateviny endrika, zay ny filazany azy. Zay alan'olona ny be molotra. Fomba fiteniny tao zany. Fantatrao ve fa ny tsy manao ihany ny be vava, ary reny ny be fanakianana amin'ity fiainana ity. Manao fomba naloka zany. Hainao ma ny aloka? Aloka tsy mihetsika raha tsy mihetsika ilay niteraka an'le aloka. Fa izy ndray no manao fomba naloka, be vava. Fantatrao ve fa tsy mahavita na inona ihany no manaratsy ny hafa. Izy tsisy raha vitany, izy kamindro manaratsy namany. Tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe mbola atodiny aza efa mikiaka. Indrindra izy raha fohy, nahirana. Fantatra anareo ve fa ny tsy mandroso ihany ny tsy mahazaka ny fandroson'ny namany amin'ity fiainana ity. Rehefa izy tsy mandroso, izy ndreo tsy mahazaka ny fandroson'ny namany. Tiako milaza aminareo fa arakaraka ny ady atrehan'ny olona anankiray no azahoany fandresena amin'ny fiainana. Olo tsy miady tsy mandresy amin'ny fiainana. Ady teneniko eto, ady mpiainana. Fa tsy hoe ianao ndeha hiady amin'ny namanao, hifanondry amin'ny namanao. Tsy hany. Zay tsy miady amin'ity fiainana ty tsy mahita fandresena zany. Nefa maro resy tsy miady amin'ity fiainana ty. Izy tsy miady fa izy fa resika.
Ny sasany dia tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe jamba miskidy zany. Mahita masoandron'olo fa tsy mahita masoandron'ny tenany. Maro baba, maro. Na tany anao mampiry-trano, an-tranonao ao, dia efa fandrosonana izay. Fa misy olo tsy maleo ay, izy mipetraka to. Fantatranao fa rehefa anao mangina, tena mahery vaika noho ny anao mifamaly amin'olo. Rehefa misy tsy manaiky diso iny amin'ny fanginanao, mahery lavitra noho ianao le miteny hamaly anazy. Ilaina zany le fanginana. Aleo vitsy namana fa be fiaraha-miasa amin'ny hafa. Zany hoe ny asa no atao namana maro. Ny asa tsy mba manary, asa tsy mba makepaka kibo zany. Ny asa no mampanjary amin'ny fiainana. Fa misy olo anie mirafy amin'ny asa. Anao manao ino zio ba aza karaha io to e. Karaha io anao manao miasa. Aza business to bangoiko. Business ty tsy haina business ny karakory. Fa raha manao manontany hoe ino asa nisy tsy mivola. Za manao ferafera karaha io to e. Basika bariky business ndaka afera ty nenty ndo mahabotry an'ity firenetsika ty. Satria tsy misasatra fa mana fetsifetsy namany to. Tadidio fa rehefa averimberinao isan'andro ambavanao ny zavatra iray dia mety hamotika anao na hanorona fahatsarana aminao. Satria ny teny fahefana mandaitra amin'izay rehetra ampiasaina azy. Raha ampiasainao amin'ny ratsy izy, ratsy koa vokany. Ampiasainao amin'ny tsara izy, tsara koa vokany. Zay na tonga nay nanitsy tamin'ny loha-hevitra taloha tany no hoe amin'ny fitaizana zaza. Misy olo zatra miteny, zaza tsy manjary maty. Dala maty. Tsisy ilana azy. Ratsy baka zany kanao. Fanaovanao joro, andro voatokana. Itenenanao ratsy zanakanao, taranakanao, jiaby, isan'andro vaky. Tsy manjary baka izy. Fa tandremo ho teny avoaka amin'ny vava io fa tena fahefana io. Miteny ianao dia manaova teny tsara amin'ny namanao, amin'ny havanao, amin'ny zanakao. Fa misy olo efa raiky tapisaka aminazy teny ratsy. Rehefa anao manaiky fiovana amin'ny fiainanao, zay anao vao afaka mandroso. Fa misy olo tsy manaiky fiovana zany iny. Io fa miainako rango zao azaka dalainareo mazafazaka. Atao fotoana ianao fa mbela zao karaha io. Zay ndo feony eninao, basy de karaha io ankitiny izy. Le izy tanora io mbola mety. Zany ny havako aby mahatonga olo. Misy matoe mpanome, misy matoe mangataka. Rehefa te handroso dia mila manaiky fiovana amin'ny fiainana zany. Fa tsy misy zavatra tonga ho azy zany amin'ny fiainana. Ny olona feheziny akamoana no mifahatra amin'ny hoe vintana, anjara. Za tsy miteny hoe tsisy vintana sy ny anjara. Tsy zay le teneniko. Fa zay mifahatra amin'io dia olon-kamo. Reny olon-kamo reny zany tena mpakafian'io vintana sy ny anjara io. Fa rehefa jereko koa ianao le renanao miasa, jereko tsy ahazo raha tadiavinao. Aza mba mitady zavatra impossible zany amin'ny fiainana. Fantaro ny fidiram-bolanao aloha. Amin'ny alalan'izay no anatanteranao amin'ny fanirinao. Fa ny ankamaroany maro anie mahafantatra ny fidiram-bolana izy. Fa amin'ny alalan'ny manodidina azy no ametrahany faniriny. Ambadika ao kabaka sosy tola ao. Boka manitra ninty. Za mila karaha io koa laolo. Leshe. Hay. Raha tsy mifanaraka amin'ny vola miditra aminao, indro irinao. Ampiasao tosika fameno. Karapapaka maro bazary. Zay no manandrify amin'le fidiram-bolanao. Ampiasao. Reo miboaka amin'ny bajaj to. Ampiasao linina 11nao. Zavike mony bajaj misy amposinao fa linina 11 ndro mety aminanao. Ampiasao tombiky.
reo misikilamba masiaka. Za maniriny ety lao anao vonenao zay hitanao ao to anao za mijerina anazy reo lao misy fiara raitra tomobily anao koa misy mivanga bisikileta satria zay mifanaraka amin'ny fidiram-bolanao tondro ametranao fanirinao. Zay le tsony tolo hoe masotsoko na masombolavo samy mampiratra an'izay ananany fa aza mitomany amin'eny hafa. Zao ny zavatra hita matetika rehefa tsy mifanaraka aminao le ny ataon'ny namanao iny, tsy mangala tahaka andro ataonao mialonazy koa. Anao zany tsy mba mijery ny mahatsara. Tiako milaza aminareo fa fotoana no manova zavatra sy manasitrana zavatra maro. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe vavaka manova zavatra, ny fisainana no manova fiainana amin'ny fiainana ty. Rehefa tonga ao an-tsaintsika ny zavatra iray dia tonga dia ataovy fa tsy hoe aleo aloha zao za ezaka aleo aloha akabana na fa tavela io azadiny fa fotoana mandeha foana io tsy mba miandry io anao faly mankalaza ny fotoam-pahaterahana io avy nankalaza maka Doria izy io dia ambarako foana io manambarana izy zany fa efa nisy fotoana lany nefa anao variana mifaly fa dio no manao zavatra tsy ampiheverana amin'ny fiainana ka tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe io ny tena ratsy kary miome vorondolo zany ny mandady indray no miome manidina maro amin'ny fiainantsika zany kary miome vorondolo samy ratsy ireo amin'io fa ny mandady indray no miome manidina maro zany amin'ny fiainana iainantsika any. Fa zao ny fomba fiteny hoe feno tsy mikobana io marina, samy manana ny aratsiny ny olombelona ambony tany fa samy miezaka manatsara ny azy ny tsirairay. Samy manana ny hatsarany ny olombelona ambony tany fa samy mifaly ny eo am-pelantanany tsirairay. Azo avo alandrivotra fomba fiteny entina amin'ny loha hevitra iny fa entiko hisaritana antsika rehetra zany hoe mba hieritreritra hoe inona ny tokony atao. Fa ny olombelona zay mpiarabelona aminao kosa mba tiavo ary makatahaka mba ho tonga tahaka azy raha hitanao fa ambony noho ianao izy. Eny na ambany aza rehefa hitanao rehefa soa rehefa tsara dia alao tahaka. Misy fomba fiteny koa ty izy io moa zany tsy fahenontsika dia ohatrany hoe misy miteny miteniteny foana rangahy io raha vehivavy ianao dia mba ho tonga anarana hoe ranirina. Fiteniny Ntaolo zany tompoko zany fiteniny fitsofan-dranon'ny olona zany. Raha vehivavy ianao dia mba tonga anarana hoe ranirina fa raha lehilahy ianao dia tonga anarana hoe raha tsy misy to azy. Ny Ntaolo zany ataony kisarisary ohatran'izany ny fitsofan-dranon'ny namany, fitsofan-dranon'ny havany, fitsofan-dranon'ny zanany dia lasa manjary ange. Manjary le zaza, manjary le havany, manjary le namany dia manjary le fiarahamonina. Fa ny antsika tsika variana zaza tsy manjary reto ndahoany ianareo misoamany mandoto trano foana tsy manjary maty tsy manjary tokoa an'le zaza. Eto am-pamaranana dia tiako ny manamarina fa Doria ty fandarana Doria ty zany tsy toy ny masoandro miposaka avy any antsinanana io ka anindry ny efa avy fahalalana. Maro manko indraindray misy mifanena amin'ny tena anao ny vola raha karaha ty iny tsy marina za ny masotsokona masombolavo araka n'le voalaza teo le kely ananako no ahiratrako zany hoe tsy masoandro miposaka avy any antsinanana ny fandarana Doria ka anindry ny efa avy fahalalana fa Doria ilay masoandro milentika rivariva iny mitsidika an'izay rehetra misoka baravarana. Doria dia fandarana tahaka ny tsabo fihinam-bo zany zay voafefy anaty lakoro.
ka zay tojo azy mahita ny mety aminy de tojo sakafo sady mba faniriako koa atsika rehetra zany amerina anomezezika avy any aminareo anabeazam-bony le vokatra zay vokarin'ny Doria ty tsy vitako samirery tsy maintsy miara misalatsika ary za zany eto tsy hoe be fahaizana be fahalalana za fitiavana nentiko manao azy ty misy sasany zany makasitraka isorako fa misy sasany koa ny hoe ia manao ino antony anao manao ananio anao ndro farany jao amazenga tito tsia fitiavana babe io anao mety misy amitsika any misy tojo olona anankiray anao mety tsy mifandanja aminao aby nge ny voninahitra sy ny vola sy ny fahefanananany fa ny fitiavanao feno de maniry anao mila azy maniry anao mitory fity aminy tovy tsy misy valaka am'izay koa ty fandarana Doria ty faniriko ny mba hoe ratry zay ka tsy eto de mba misy mahatsiaro zany hoe fizarana ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra hoe rehefa soa rehefa tsara de zarao amin'ny zanaka mampara atomboy ao reno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato zany zao mba irariko koa ho atsika rehetra zay mba manana etaetany hoe hanao zavatra tsy voatery amin'ity Doria ty ihany anie fa raha ohatra ka samy mizara ny mahatsara any anivon'ny fiarahamonina any zany hoe mipetraka ho sekoly zay moa ny tenin'ny papa iny raha tadidinareo tamin'ny fahita lavitra tokony ho sekoly ozy izy ny olombe rehetrarehetra ka na tsy miditra tsekoly ara ny ankizy any amin'ny fiarahamonina any fa mba misy olombe fa tsy olo ela dia volako lava lalao mbola hoela misy tononkalo mpanoratra fatadaza iray zay teto Madagasikara nde zay no andravahako an'ity loahevitra ty amin'ity fandarana ty kaza mioraka ianao ry fahavaloko na koa hoe mikotaba sy milelalela olazaiko anao ve ny hira fikaloko dia volako lava lalao mbola hoela Andriamanantena George nanolotra amin'ny bokiko voalohany izy io de tsy adiniko mitsy orangayo na efa lasa korazana na tsony maro hoe rado izy nanoratra an'io tamin'ny 577 nefany mbola tsy ahivitsika mandraka ankehitriny zany hoe efa 9 taona lasa zay le hoe rehefa soa rehefa tsara de zarao mizanaka mampara nanampovy izy fa hoe 9 taona teoriana mbola isy amo zany fiteny zany kaza mioraka anao ry fahavaloko na koa hoe mikotaba sy milelalela olazaiko anao ve ny hira fikaloko dia volako lava lalao mbola hoela maro ny eritreritra amin'ity fiainana ty fa ny fahitana hafaliana ny fahitana haravona ny fahitana hazavana ny fahitana fahatsarana ny ilazana fa hoe tojo lalana mazava amin'ny fiainana ny olona anankiray fa rehefa ndray izy ny sendra tojo hirifiry tojo fahoriana tojo fijaliana tojo azopito tojo fahosana da ilazana fa diso lalana teo amin'ny fiainana fa fitambaran'ireo rehetra reo ny tena tsoina hoe fiainana azadino zany fitambaran'ireo rehetra reo no antsoina hoe fiainana amin'ity fiainana iainantsika ty fa misy manontany hoe miova ve ny fiainana sa ny misy ankehitriny dia efa nisy ihany koa fa iny ka ny lasa no miverina ary tonga mitsingeringerinina amin'ny taranaka teoriana fa ny tena piray ombinanto ka ny lasa mpifanohitra ankehitriny dia ny zanaka sy ny ray aman-dreny nefa ny tokony ho izy ny fiainana tsy miova fa mipetraka olova raha mitsikisika androany dia izao ny tadidio efa nisy koa ny tsiky tany aloha tany
ary lalana efa hitany ireo ray aman-drentsika reo io iainantsika androany io fa mba harao zay lazainy ajao izy mba ho lavandro iainany ianao. Io manko zany misy atsika tanora atsika zanaka rehefa malotoloto le ray aman-dreny, rehefa tsy manan-katao le ray aman-dreny de ohatrany mahamenatra ny mametraka azy ho ray aman-dreny nahitana masoandro. Misy fomba fiteniny hoe ajao ny rainao sy ny reninao mba ho lavandro iainana anao. Tsisy fehezan-teny io, tsy hoe ajao ny rainao sy ny reninao raha ohatra ka tsara fitondran-tena, ajao ny rainao sy ny reninao raha ohatra ka manan-karena. Ajao ny rainao sy ny reninao de ho lavandro iainana ianao. Azadino zay. Raha misento sika an'io de efa nisy koa ny sento tamin'ny andro fahagola. Tamin'izany efa nisy koa ny sambatra satria tojony nirina ka natonga azy ireny tafatambatra. Fa ny fahalalana sy ny fahasambarana amin'izao niteraka fisaraham-bazana, fanontaniana mila vaniny, fanahoana. Rehefa manan-karena le zanaka nateraka adinony ane olobeny, adinony ny rahalany, adinony ny anabaviny, ny havany ary, ny namany ary no tadidiny. Mila mifanantonam-po ny zanaka sy ny ray aman-dreny amin'ny lafin'ny fifampitondrana amin'ity fiainana ty, mba hahomby sy mihatsara zany hoe fiainam-piarahamoniny mpianakavy zany, zay hita fa tena efa mila fanarenana tanteraka. Sady aza mijanona mianatra sy mandray zany amin'ny fiainana, satria ny fiainana anie tsy mijanona mampianatra mihitsy. Zay ny antony tsy mijanona, tsy hijanonana mandray sy mianatra. Ny olombelona rehetra ambony ty tany ty afaka mandainga amin'ny zavatra tonga amin'ny sainy, fa anao tsy afaka mandainga amin'ny zavatra tonga amin'ny fonao. Raha misy zavatra tonga amin'ny sainao tsy tianao, afaka mikipy masonao de zay, fa ny fonao tsy afaka mikipy. Zay no mampiavaka fomba fijeriny zanaka sy ny ray aman-dreny, satria ny zanaka nampianarina de ilaina voavaka ny saina ny zavatra rehetra tenenina aminy. Ary atsika ray aman-dreny ihany ingeny natonga an'izany, atsika nampianatra azy, atsika tsy niaraka nianatra taminy, de rehefa atsika nanatra amin'le fomba fahaizantsika azy de izy manontany, aza vao tsara, manakory. Ary satria ny ray aman-dreny biazina nakatoa dia ny fo no entiny manaiky na manda amin'izay zavatra rehetra atao. Zany ingeny itsika ray aman-dreny io de ilaitsika anao an'izay koa le zanaka. Atsika olo tsy nianatra firany, atsika nampianarina nakatoa. Filazana fanaon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany rehefa ohatra ka hoe mananatra izy dia ambety teniny io, zay taloha zay tsy salamy, zay taloha zay tsy nanao karaha io. Tsy fanao ny manao fitafy tsy manako batana, io karaha ataonareo am'zio io, zay taloha tsy nanao karaha io. Zay foana no ambety teniny ray aman-dreny am'izao. Za tsy miteny hoe tsy mety, mety zany fa tsy mahomby raha am'izao. Ka tokony hiezaka atsika ray aman-dreny zany amin'ny fikarohana, amin'ny fomba hanatsarana an'le fitaizana zany. Tokony hiara-naiky zany atsika ray aman-dreny, fa fitaizana tamin'izany tsy mitovy am'izao. Hafa ny fitaizana tokony atao am'izao satria isika ny fantoko nampianatra andreo zaza reo ne. Fa zao tia ny sosikevitra atolotra ko anareo. Za tsy miteny hoe zato isan-jato de marina, fa ray aman-dreny koa ny tena dia mahita sy manadiady. Zay mpandalina fomba mpiarahamonina ty moa, maro ny zavatra kirakirainy saina de izy hoentina eto amin'ny fandarana. Ity misy taridresaka kely raha anatra amin'io fitafiana tsy manako batana io zany.
Izay efa tena mampiteny moana am'izao raha hitanao eny any avy fiarahamonina iny, tsy zaza, tsy tanora, na efa nahazo taona koa aza, de mbola tsy manako batana io lasa fitaratra ny rehetrarehetra. De miteny zany ty loha hevitra ty hoe dia volako lava lalao mbola hoela, tsy taratsika raha anarina ry ray aman-dreny. Raha misy amintsika ray aman-dreny zany mahita ny trangan-javatra ohatran'ireny, de tenenao aminy mba fantatrao ve ry zanako, aiza ny ahitana an'izany atao hoe diamant. Raha ohatra ka tsy fantany de ambarao azy any ambany tany lalina be any, zay voatsindry ny vato tena voaro, sarotra vao mahazo diamant. Mba fantatrao ve ry zanako, aiza ny ahitana ny perle zay lafo vidy sy tena irin'olona maro reny. Raha tsy fantany de ambarao azy any ambany ranomasina lalina be any, ary tsindriny koky azy, maratra sy sahirana anao vao mahazo azy. Mba fantatrao ve ry zanako no hoe aiza ny ahitana an'ireny volamena reny. Raha tsy fantany de ambarao azy no hoe any ambany tany zay tena rakofany vato, tsindriny kositany maro be, ary tena asa mafy be zay vao mahazo azy. De ampafantaro azy am'izay fa ny vatana de sarobidy lavitra mihoatra an'ireo zavatra telo nyresantsika teo reny. Fa nahoana no atao talaky maso ny atim-batanao, zany hoe tsy manakom-batana zany ny fomba fitafinao, mampanintona an'izay rehetra mahita, lasa sanatria toy ny reny voankazo fihinam-boa reny ianao io, mahaliana an'izay rehetra mahita anao, ary mitarika an'ireo mahita ireo isikotra mba hopotraka. Sasany moa dia raha ny hita eny amin'ny fiarahamonina eny de mandatsa tena mihitsy karaha mangamasaka, nefa ianao no tena mitoetra tahaka ny fomba ny vola. Raha ohatra anao zany mipetraka ohatran'ireny fomba ny volamena, diamondra, perle reny, mitoetra amin'ny toerana tena voaro, sarotra laina, zany ny tena voajanahary, mitombo ny voninahitra amin'ny fianakaviana no ianao. Raha lazaina takonila dia io am'le ataonao am'izao tsy mety io de fa baraka, afa baraka amin'ny fianakaviana amin'ny ataonao amin'ny fomba fitafy. Mihatsara ny fiainam-piarahamonina satria mifanaraka ilay zanaka sy le ray aman-dreny amin'ilay torohevitra. Tsy mandringa ny fiainan'ny taranaka fa eo anilan'ny ray aman-dreny ny zanany, satria mihay foana ny zaza sary, ny zaza tsy misy ray. Zany any ateraka an'izy io e, mampilendalenda de sokirindreo de rehefa mitondra kitra ialandreo, eo anao ny raisina ozy le fomba fiteny. Mihay vitsy ny vehivavy manantena, fa ny am'izao ny vehivavy sady vavy izy ny lahy amin'ny fanabeazana ny zaza. Le zaza zany lasa omby mahibe tandroka mizaka antserany ainy amin'ny tsy fahafantarana ny rainy, lasa adidy hafa koa ny hoe ia ma babako mama, tezitra koa ny le mama, aza podipodinao aminakay koa teny karaha zany e, za tsy mila babanao tsy manjary maty iny tadiavinao manakory, zany ro namelo anao, nefany mba te hitovy amin'ny namany izy, fa noho ny fitafy tsy nety no nahapotraka. Fa raha anao zany janona ho toy ny diamondra, ho toy ny perle, ho toy ny volamena, jereko anao sahira izy vao mahazo, ary tsy voan'ny ratra an'izany ianao. Toy izany ny fitaizana fanabeazana ilain'izao vaninandro zao. Fa raha anao miteny fotsiny zay taloha, zaka lazaina takonila, tsy hitany masony eny fiainanao fahiny e, nefa ny anao te hampieritreritra azy, eny e, tsy mandiso azy zany e, fa mampitondra tolo-kevitra
azahoana fahombiazana. Maro ny am'izao ny manonona ny anarany ray satria tonga am'le fomba fiteny zany hoe raha tsy tare mangatabady ny anarany ray no atao tsara tonona, zany hoe efa tsy nahomby anatin'le fiainana manko anao, zany hoe zanaka andranona mba heveran'le fiarahamonina anao fa le nataonao no tokony asandratra anao, ahafantarany maro anao. Fa tahaka an'izany zany ny zavatra takiny ireo tanorantsika am'izao satria nampianarina ho ary zareo karaha teny bontolo tsy tafiditra aminy, fa zany zao tokony hiditra amin'ny sainy tanteraka satria za marina anie zany raha ohatra ka ratsiratsy fitafy iriny maro morapotraka tahaka manga masaka tsy afaka ao anatin'ny sainy zay. Isaka izy nivoaka an-trano sanatria mivava andehanao karaha manga masaka aleoko anao karaha diamondra, aleoko anao karaha perle, aleoko anao karaha volamena, zany hoe lasa hafaliana ho azy ny manaraka mitorohevitra ho ray aman-dreny satria mety ho resy lahatra izy. Fa raha ianao nanao an'izay, nampalala azy an'izay, fa mbola niopefy izy nandeha io tonga am'le fiteny afaka didy afaka didy amin'ny fahatana zany nampirehitra kitay tsy nirehitra, fa ny fahombiazana amin'ny fitaizana no mahatsara ny fiarahamonina antsika. Tahaky ny manakipy maso tsy ahita zany ataontsika ray aman-dreny am'izio. Taraina le vadinao ndeha hiboaka koa ny zanakanao jere koa fitafiny idioko ny trano mba tsy ahitanao azy hiboaka am'le fomba tsy tianao, fa tsy maintsy tsy afaka atsika ray aman-dreny mitady hevitra ary zay ny tena antom-pisiny ty fandarana Doria ty, mba manome tolo-kevitra anatsara antsika amin'ny fiarahamonitsika. Mety tsy tanteraka, mety tsy zato isan-jato, fa mba misy azo raisina. Ny fahazavana zay hoentinao amin'ny androany no ahafahana mandroaka ny aizina ny rapitso, satria araka ny loha hevitra antsika ny hoe dia volako lava lalao mbola hoela, zany hoe mbola anana fotoana koa izy hipetraka amin'ny toeran'izany atao hoe ray aman-dreny, fa mba le nilazainao azy no hotsarony mba ho ampitany amin'ny zanany, araka n'ilay tentsika ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zarao amin'ny zanaka mampara, atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Zay ne ny tanjonantsika ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zanatsika. Izy tsy hoe rehefa ratsy de tsy zanaka atsika, izy rehefa nani de tsy hoe tsy zanaka atsika. Maro amin'ny ray aman-dreny mirehareha amin'ny zanan'izay tafita, fa na ny tsy tafita koa de mbola zanaka atsika. Ary zay ne mahatonga an'le izy lasa misy domberina amintsika. Le zanaka nateraka atsika na hitatsika tsy mitovy amin'ny ray aman-dreny ny hafa de miafina izy amin'ny fananany atsika ho ray aman-dreny. Ka zay no natonga anay nyteny hoe ajao ny rainao sy ny reninao mba ho lava andro iainana ianao. Fa tsy isy fehezanteny ankoatran'izay. Tsy hoe rehefa manan-karena izy vo ajainao, rehefa tsara fitondran-tena izy vo ray aman-dreninao, rehefa mba ekeny fiarahamonina izy zay vo ajainao. Ajay ny rainao sy ny reninao mba ho lava andro iainana ianao. Tapitra indray fotoana atsika, ahoatra mihitsy ny am'valo. Mety misy tohina ianao amin'ny fomba entiko miteny azy, nefa teanana ny tsara karaha le fikarohana ny diamondra, fikarohana ny perle, fikarohana ny volamena
amin'le fahasarotany de mba tianana amin'ny fahatsarana ohatr'izay koa tsika. Zay indray zany masakazona loso amin'le loha hevitra hoe dia volako lava lalao mbola ho ela. Raha ohatra ka zay fomba nampidirana azy zay de hoe kaza mioraka ianao ry fahavaloko, na koa hoe mikotaba sy milelalela ho lazaiko anao ve nihira fikaloko dia volako lava lalao mbola ho ela. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny herin'ny anotoza indray hiezaka hitondra loha hevitra vaovao.